Ry tompoandriamanitra io, ray zanaka fanamasina midera mankarazanao zay no izao fotoana izao zay heverinay fa amafazanay amin'ny anarany ty fandaharana inona ny marina ity. Ankehitriny Jesosy dia mino zay fa miaraka aminay ianao satria fa misy rona telo zay eto mihoatra lavitra, zany azy dia manantena sy mino zay ary matoky fa eto ianao eo anivon'ny fiderana ihany koa ianao satria ho fiderana ny anaranao, ho fiderananao tompo fanomezam-boninahitra anao no anton'izao fandaharana izao. Ankehitriny tompo dia mitalao aminao zay mba hiasanao ny tsirairay avy, mba atao fitaovana mahomby eo am-pelantananao zay Jesosy eo amin'ny alalan'izay fanontaniana apetrakaisy izay valo ny fanontaniana. Aoka hampiasa ny vavanay ianao, aoka ianao mihitsy no hita Jesosy fa tsy ny fahalemenay, ny voninahitra ao ny sandratra tompo satria fantatray fa ianao no aoka isandratra fa zay hiety. Ankehitriny tompo dia tario ny tsirairay avy, aoka hanjakanao ny fonay, ny fiainanay mihitsy aoka hanjakanao raisy ny toerana manontolo ao anatinay tsirairay avy tompo, mba ianao no fanilonay, ianao no andrindrao anay ary andrinafo ihany koa amin'izay rehetra ataonay, indrindra fa zao fandaharana zao izay heverinay fa fitaovana fotsiny ihany zay ho piasanao zay satria betsaka ny vokatra fa vitsy ny piasa. Indreto zay irao zay tompo ary amin'ny alalanay Jesosy dia ampiasao mba akasika ny foniny anankiray zay ao anaty aizina, hiala amin'ny aizina ao amin'ny fahazavana mahagaga tompo, hiala amin'ny fotaka ny fahotana mba ho amin'ny tena fiainana. Afao ny olonao Jesosy amin'ny alalan'izao fandaharana zao nametrahana izany iraka izany Jesosy malala mombanay fa fantatray fa ny tananao manodidina anay ka tsisy arombaka anay am-pelantananao fa arovinao avokoa sainay vatanay fananay ho arovinao zao fandaharana zao fitaovana mahomby ka ianao Jesosy no hiasa amin'ny alalan'izany. Misandrata ray eo noho ny amin'ny Jesosy Kristy, misaotra noho ny amin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia mametraka eo am-pelantananao tanteraka izao fandaharana zao, tantany sy taio arovo rahalahy sy anabavy miaraka amiko eto ary ireo zay mijery dia ianao aniny aneo ny voninahitra ao. Misaotra ray eo noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Eny ary mirabatsika mpiaino sy mpijery manatrika eto amin'ity fandaharana TV Agape ary zanam-pandaharana anankiray izay manintona amin'ny marina koa dia tia zanam-pandaharana hoe inona ny marina. Matetika rehefa mitady ny marina zany dia mahaliana ny olona tokoa hoe inona ny marina. Eto tsika dia miditra amina lohateny anankiray izay mety anaitra ny marobe nefa zavatra tsy hoe lohateny dia tena hoe vaovao dia manahoana fa anisan'ny lohateny tranainy indrindra ao anatin'ny tantarany zanak'olombelona sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Iresaka endrikitsika eto ary amin'izany endrika zany dia ao ny atao hoe fomba fanehoana ny endrika, kanefa mialohan'ny tena hoe idirana amin'ny fandaharana androany dia tsy mety kosa angamba aloha raha tsy aleo aloha ifampiaraba dia ny tenako aloha dia hery manam-paharazaka manarina miaraba antsika era-po era-tsaina ianareo rehetra mpijery rehetra izay mbola hijery na ireo izay miaino ihany koa dia tena hoe raisina tanandroa mihitsy ary tena era-po sy era-tsaina hoy izany zay no hiarabainay anareo ary tena hoe tsikitsiky no aseho anay mialohan'ny fandraisan-tanana izay raisinay amin'ny fomba hafa amin'ny kopakopa tanana angamba no ataonay solo mpandraisan-tanana ho antsika mianakavy. Ny tenako moa tsy irery fanatotosana izao fandaharana izao fa misy efatra menadalo izay ny eto ary mbola isy hiditra eny an-dalana eny koa ary tsy sakanana mihitsy na iza na iza ka mihaino eto ka hiditra andaharana satria ny marobe no ahafahantsika manao zavatra tsara fa izay mitambatra dia
vato ny fitenenan'ny malagasy fa zay misaraka kosa dia fasika ka ny fitambarantsika no herintsika. Dia izay zany no anjara fiarabana ataoko eto aloha zany dia atolotra avy hatrany amin'ny Andriambavilanitra zay manampy eto fa misasaka tsara Andriambavilanitra anakoa ary izay koa dia tovolahy anakoa zay ny eto miatrika izao fandarana izao. Avy hatrany dia omena ny ranabavy Eli zany aloha ny fiarabana atsika mba andraisany anokafany ihany koa ny fandraisany anjara izao. Dia fifaliana lehibe indray mbola tafahoana indray tsika amin'izao hariva izao indray noho ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe mbola velon'aina soamantsara indray ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra fampisary eto indray tsika dia tainy Jesosy daholo nareo rehetrarehetra tsika rehetra. Dia misaotra anao ranabavy Eli ary misy rahavavy moa zay mpiara-miasa aminao ihany koa eto zay nasaina manokana ihany koa dia ranabavy Julia zany zay efa fantatsika eto ihany kanefa dia faly miarabanao ihany koa ranabavy Julia ary menanao koa ny anjara fiarabana ny mpijery malalatsika rehetra. Mpifaliana no iarabanantsika rehetra manaraka tsy tapaka n'izao fandaharany TVHP izao mamangy antsika amin'ity fotoanan'io ity izay efa fantatsika loatra dia miarahaba ny mpiara-miasa ihany koa manatrika ny manolotra sy manatrika ny fandaharana androany dia fiadanan'ny tompo tononona hatrany amintsika tsirairay avy fa iny Jesosy hatrany. Amen. Ia, misaotra anao ranabavy ary manaraka izany moa tsy adiniko mihitsy ny rahalahiko izay mpiara-miasa amiko akaiky dia akaiky mihitsy dia rahalahy Victoire izay tsy zoviana amintsika intsony fa sady izy ny teknisiana no izy ihany koa ny ataoko hoe hery ao anatin'izao fandaharan'izao dia menanao koa ny fiarabana rahalahy Victoire mba hanetriketrika mihitsy izao fandaharan'izao. Ia, makasitraka indrindra rahalahy hery dia man'Andriamanitra rery ihany moa ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany fa ny tena dia fitaovana ihany. Mamerina fiarabana atsika tsirairay avy mpanaraka ny fandarana Agape TV atsika izay miaraka eto amin'ny plateau sy any tokantrano tsirairay avy ihany. Ny tena moa araka ny tenen'ny rahalahy hery teo matetika atao amin'ny coulisses ihany fa isaorana ny tompo mbola fahafahana indray androany miaraka amintsika eto mifamitafatafa amin'ny alalan'izao fandarana izao dia samy tahin'i Jesosy daholo. Ia, misaotra anao rahalahy. Izao tsika zany dia miatrika ny mpijery amin'izay dia izay efatra menadara eto no atao hoe hiaraka hidinidinika ambany tafitrano misy olo tena marobe kanefa ihany koa anetsinetsika ny marobe ihany koa mba andray anjara tena misokafana mihitsy ny varavarana raha misy tsy teo ampiseho sara fa na feo fotsiny aza mety ametraka fanontaniana mety ame ihany koa fanazavana dia tsy sakanana mihitsy fa dia raisina an-tanandro. Ny resakantsika teo moa dia ny resakantsika hoe endrika. Izany endrika izany dia entina anehoana ny maha izy tsy mampiavaka indrindra ny olona anankiray na zavatra anankiray na biby anankiray na iza dia azo omena endrika. Misy moa taloha zany dia mbola tsisy nahay nanoratra zany ny olona fa dia endrika ilazana azy dia ohatra miteny zany ianao hoe izy somary vavetivety, somary lava ranjanana, somary zarazara hoditra na hoe fotsifotsy, izy ohatran'izao dia izay fitantarana zany anehoana endrika. Dia avy eo rehefa nahay nanoratra ny olona dia nanao sary amin'izay izy, natao sary tanana dia natao sary hosodoko ohatran'izao le endrika. Le sary atao tsy tena manome le tena maizy lay olona zany na lay biby lay omena endrika fa manakaiky ary samy manany maizy azy daholo moa ny olona rehetrarehetra na ny biby aza miavaka daholo ny endrika ananany fa miezaka zany ny tena mba aneho sy anazava sy ampahafantatra izany endrika izany. Dia eto mihitsy moa tsika dia iresaka ny atao hoe tsy mba endrik'olona no resahantsika fa endrika Andriamanitra. Eo amin'ny endrik'olona aza indray mety ho adino mety ho adino fa rehefa fahaelan'ny fotoana mety hanadinodino ny endrika ny olona. Dia eto koa iresaka ny atao hoe endrika Andriamanitra. Moa ve adino ny endrika Andriamanitra?
Ary zany endrik'Andriamanitra zany dia efa naseho sady tsy ny olona naneho azy fa Andriamanitra no naneho azy. Fa ny mahavariana fotsiny dia ao amin'ny teny soratra masina mihitsy ao amin'ny Baiboly no ahitantsika izany atao hoe ahoana zany endrik'Andriamanitra. Eto zao tsika dia mahita ny Lala Victoire, mahita ny ranabavy Elia, mahita ny ranabavy Julia, mahita ny tena koa Rahalahery na Ranadahery ozy ny ranabavy sasany, dia hoe io ny endrika. Nefa rehefa tena mivantana dia ohatran'ny tena mbola ohatran misy fiovana ihany fa mbola sary io hitantsika io. Dia izay mihitsy zany hoe ahoana ny anehoan'Andriamanitra ny endriny. Ary tsisy malala azy afa-tsy izy ihany. Ao amin'ny Baiboly moa ao amin'ny Kolosiana toko voalohany angamba izay, toko voalohany 5:20 no ahitana hoe izy no endrik'Andriamanitra tsy hita la matoa talohan'izay zavatra ary rehetra fa tao aminy no aharina ny zavatra rehetra any an-danitra, avy any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana, fanapahana, fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Miresaka ny Jesosy Kristy ny teny soratra masina eto dia hoe izy. Dia raha ohatra tsika mandinika ny soratra masina ihany koa any amin'ny voalohany tamin'ny naharina dia mahita ihany koa ao amin'ny Genesis toko voalohany ny 7:20 zany eo amin'ilay boky voalohany mihitsy anisan'ny tena hoe toko voalohany dia miteny Andriamanitra. Ary eo amin'ny 9:20 angamba dia efa ahitana an'izay hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny endrik'Andriamanitra zany, ary ny tarehintsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano, ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary eo amin'ny 7:20 moa dia misoratra mihitsy hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lahy sy vavy namoronany azy. Raha ireo teny anankiroa ireo ndray ao amin'ny testamenta taloha vao nanomboka mihitsy ny Baiboly ao amin'ny Genesis dia ny anankiray any amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny Kolosiana, ny taratasy soatan'i Paoly tany Kolosia zany an'ilay olona Kolosia dia ahitantsika an'izay. Indray milaza ny Jesosy zany ilay atao hoe endrik'Andriamanitra velona, izay no voalazany. Izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita, zany hoe rehefa tsy hitanao ilay olona na tsy hitanao ilay zavatra na tsy hitanao Andriamanitra dia omena endrika izy ahafantaranao azy. Dia Jesosy Kristy nomena endrika, nomena vatana. Izy ilay voasoratra ao amin'ny Jaona toko voalohany ilay hoe le teny tonga nofo ary tamin'ny voalohany teny dia ny teny dia Andriamanitra, voalazantsika voalaza ao anatin'ny Baiboly zany rehetrarehetra zany. Dia izay no hoe ahoana marina zany endrik'Andriamanitra. Ary eto mihitsy moa no resahantsika mikasika, ary eto ny didinika no atao tsara mihitsy manko, velabelarina mihitsy hoe aiza ny resaka no atao mba tsy hivonitsika fa mba hahafahantsika miresaka. Eto moa dia hoe tamin'ny voalohany izy dia niteny hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Isika ozy andeha isika, tsy anankiray izy zany. Dia isika kristianina moa rehefa mahafantatra ny Baiboly dia mahafantatra hoe izy reto isika reto. Reto isika reto zany ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay Andriamanitra ray, ilay Andriamanitra zanaka, ilay Andriamanitra fanamasina izay iray. Satria Jesosy ilay efa niteny hoe izaho talohan'ny Abrahama, mbola tsy ary Abrahama dia efa ary tamin'ny voalohany. Ary eo amin'ny Jaona koa hoe izy no nahariana izao rehetra izao. Dia ilay voasoratra teo ihany koa manambara izany, zany hoe Andriamanitra telo izay iray ireo miresaka ireo hoe andeha isika amorona olona tahaka antsika. Isika koa zany hoe olombelona rehefa miresaka dia miresaka amin'ny tenantsika indraindray hoe ahoana marina ty hevitra lahy ty ry hery, indraindray miteny ohatry zany indraindray ataoko hoe lahy ny tenako, manao ohatran'izany zany hoe tena ahoana marina lesy ny tena hevitra lahy ty ry hery amin'izao, indraindray ianao manao an'izay. Dia eo no hita hoe miresaka amin'ny tenany ihany Andriamanitra sy telo izay iray hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika ary ny tarehintsika koa izy zany tahaka ny tarehintsika.
ary izy anjaka amin'ny azandrano sy ny biby rehetra. Zany hoe raha eto zany nijerena dia hoe tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany atsika, zay ny nanamboarany atsika. Ary dia eo amin'ilay endrika dia tahaka ny tarehintsika, dia eo zany dia hoe tahaka ny tarehina moa ny tarehintsika. Maso, manana maso zany Andriamanitra, mahita izy zany. Manana orona izy, manana vava, afaka miteny izy, ary manana sofina izy, afaka miaina. Zay zany ilay tarehiny. Dia ery ambanimbany ery izy eo amin'ny toko 720 dia miteny hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Eto indray zany dia mbola ilay endrik'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia ohatrohatran'izay ihany koa ilay fifandraisany lahy sy vavy. Eo no resaka ilay hoe mpivady satria Adama sy Eva no vonona. Tsy ho lava resaka fa ho sokafana amin'izay ty resaka ity zany. Ahoana marina ny resaka hoe endrik'Andriamanitra, raisitsika amin'ny lohateny hoe ilay endrik'Andriamanitra. Fa tsara no nataon'Andriamanitra tamin'ny namoronany ny olombelona. Sokatra ary ny adevitra. Avy hatrany angamba dia zay efa vonona amintsika tsika efatra menada zany hoe izy ny anokatra izay resaka izay zany na mety ho fanontaniana, mety ho fanazavana, ary mety miendrika ihany koa fandalinana ao anatin'izany. Afaka malalaka tsara zany izy amintsika efatra menada zany no hiditra anokatra n'ity raha ity. Ngamba tonga dia omeko ny ranabavy Eli ngamba aloha hoe ahoana ny tena mety hoentinao aloha hiaingana sahady amin'izao resaka endrik'Andriamanitra namoronany ny olombelona izao. Andriamanitra zany hoe Jehovah Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra ny zavatra ireo aminy dia nanamoratra ny olombelona tahaka ny endriny. Mipetraka ny fanontaniana hoe misy olona tsara tarehy, misy olona ratsy tarehy. Raha ny fijerin'ny olombelona zany hoe ratsy tarehy, iry, iana, tsy rehefa manina ny gilagila kely izy sy zay fijerin'ny olombelona hoe fa maninona ny tarehiny ohatr'izao, inona tena anton'izy izao, ozona be zany sa hoe tratran'ny accident ve le olona ohatra, dia efa destiné efa hoe zay zany ny fandaran'Andriamanitra hoe amin'ny taona zao ianao sy amin'ny ora sy minitra zao ianao ho simba ny tarehinao, na hoe misy le fotoana hoe tsy tokony hivady indrindrandrindra hoe gène mitovy tsy tokony hiaraka hivady manjary lasa sampona. Izy koa ny atao hoe trisomie moa zany dia efa hitantsika hoe ny trisomie misy tsy ampy eo amin'ny resaka genetika zany. Dia nefana zareo samy zareo ihany mbola mivady, misy mivady, misy moa tsy manambady. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe zao ve zany le endrik'Andriamanitra. Dia nakely misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 3:10 manoloana ny zavatra rehetrarehetra hoe ohatrany tsy dia tsara, dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe moa ny soa ihany va no raisitsika amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Dia ahoana moa zany ny fipetraka izany, fa Andriamanitra zany misy nataony tena ho ratsy mihitsy hoe sa misy ataony tsara, sa misy Andriamanitra hoe tsara daholo ny zavatra rehetra. Manahoana izay fanontaniana izay? Ya, tonga dia raisiko angamba ny fitenenana sady namafisako ny fanontaniany taty Eli izay, dia fanontaniana tiako apetraka koa angamba ary za matoko fa hoe manidikitika antsika tsirairay avy na ny mpanaraka antsika any koa dia hoe manana endrika hita maso hoe Andriamanitra, satria tonga dia mifandraika amin'ilay fanontaniana taty Eli teo. Ary raha ohatra ka izay dia ao anatin'ny baiboly ao misy olona namponompon'Andriamanitra maromaro ny fanena
tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fomba maro samihafa, raha tsy ilaza fotsiny hoe Mosesy izay hoe nanana occasion resaka matetika amin'Andriamanitra. Ova misy description par rapport hoe ohatrany ahoana ny endrik'Andriamanitra. Zay ny zavatra voalohany apetraka. Dia fanontaniana faharoa mipetraka mitodika plus amin'ny raha lahirity dia hoe inona tsara afantarantsika le mpanaraka antsika zany hoe inona moa zany hoe manandanja ny fahafantarantsika ny endrik'Andriamanitra zany, ary inona ny ahafahany zany manampy amin'ny ara-panahintsika, manampy amin'ny fiainantsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Dia papitako amintsika amin'izay ngamba ny fitenenana mety amin'ny ranabavy Julia, mety manana valiteny izy na fanontaniana koa, fa misy fanontaniana maromaro zany rehefa miantokantona any petraka mila anazavana sady amelomana ny resaka izay anaovantsika ato ambany tafitrano. Asitraka. Mahafinaritra be ny dinidinika sy ny tafatafantsika eto androany fa tea maly kely ny fanontanian'ny taty Eli teo zany amin'ilay hoe misy ny olona tsara tarehy, misy ny olona mainty, misy ny olona mety hoe sampona, tsy manana tongotra hoe mety hoe accident ve sa ahoana. Dia ny zavatra fantatsika aloha dia izao, Andriamanitra zany araka an'ilay tenin'Andriamanitra efa nivakian'ny Ranadà Herimanampy teo hoe Andriamanitra dia miteny hoe andeha isika hozy izy amorona olona mitovy endrika amintsika. Ny endrik'Andriamanitra zany no naintiny namorona ny olombelona dia nataony hoe lahy sy vavy. Ilay endrik'Andriamanitra tsy niseho mihitsiny hoe mainty izy na fotsy izy na clémainy izy na manao ahoana izy fa ny fantatsika dia rehefa vita le hoe fanamboarana ny olombelona mitovy endrika aminy dia Adama sy Eva. Adama sy Eva nisy tanana, nisy tongotra, nisy rehetrarehetra mihitsiny izy nanana sofina dia izay. Izany hoe tsy fiheviton'olombelona zany le hoe clémainy. Izay zany efa taty aoriana, ka ny zavatra nataon'Andriamanitra zany moa izy hoe raha namorona an'izao rehetrarehetra izao izy namorona ny tany, namorona ny zavatra misy tetỳ ambony tany dia tsara avokoa. Izay zany. Dia tsy nijanona tamin'ny Adama sy Eva ny olona zany. Matoa izy zany namorona hoe lahy sy vavy dia hitombo ilay olona. Dia efa niteraka zany ny tombo ny taranaka dia nandeha teny. Dia arakaraka ny hitombon'ny taranaka no nampiovan'ny olona hoe ty fotsy, ty mainty, ty ohatr'izao. Izay zany hitantsika tantara ao amin'ny Baiboly mihitsiny hoe ny taranaky ny Davida dia avy tao amin'ny taranaky Isaka dia izao, ny taranaky Abrahama dia izao, dia nitombo. Dia tena hoe Andriamanitra mihitsiny raha nanome tso-drano hoe ho taranaka hoe ho maro tahaka ny kintana, ho maro tahaka ny fasika. Dia izao zany ilay zanak'olombelona. Fa ny fantatritsika zany dia izay hoe avy tamin'ny endrik'Andriamanitra no namoronany antsika. Dia nisy ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe tany amin'ny testamenta taloha tena hoe nifanena tamin'Andriamanitra, tena hoe nahita Andriamanitra. Fa izao tena hoe ny vatan'Andriamanitra no niseho taminy. Ohatra izao hoe niseho tamin'ny endrika hafa izy, tamin'ny hoe roy mema ngetra. Fantatsika tsara ny tantara. Ohatr'izany koa nitondrahan'Andriamanitra ny Mosesy tany amin'ny tendrombohitra nanomezany dimy folo. Tena hoe niaona tamin'ny Mosesy nge Andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa hoe ny tselatra, ny zavatra ohatr'izany. Dia izay zany ny zavatra tena hoe mahavariana fa ny azontsika antoka fotsiny dia izay hoe Andriamanitra za zany dia mitovy endrika amin'Andriamanitra. Ianao koa dia nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminao, mitovy endrika aminy. Na mainty ianao na fotsy dia izay hitan'Andriamanitra fa tsara no nanaovany azy ianao. Dia izay aloha zany ny entiko
malina ny fanontaniany taty Eli dia le hoe sampona hoe nisy zavatra natao ve sa nisy faharatsiana ve, fa misy tantara koa any amin'ny baiboly. Any amin'ny testamenta vaovao moa izany no tena hitantsika ny rehefa hoe tonga Jesosy Kristy nirahana hamonjy ny manavitra ny zanak'olombelona noho ny fahotana, dia maro ny zavatra nasehon'i Jesosy, na nasitrana izy, na nangana ny maty izy, fa nisy olona tena hoe narary tena hoe hitanondrika ao anatin'ny firy amby 30 taona ohatra. Inona teraka jamba, fa inona hoy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsika zany dia tsy miala amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Misy tena hoe ilay zavatra miseho amin'ilay olombelona dia izay hoe tian'Andriamanitra ho hitan'ny olona sy ho tsapany olona ny maha-Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra azy. Maha-Andriamanitra azy izay no tena hoe anehoany an'ireny zavatra ireny. Dia ireny moa izany hoe amin'ny fahaizan'ny olombelona dia mety misy tokoa ny hoe ny accident hoe tsy fitandremana, ny setrasetra, iny dia avy amin'ny ny fahalalany zanak'olombelona diso tafahoatra loatra, diso fahalalana loatra, fa ny tena hitantsika amin'ny maha-kristianina antsika dia izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay asehon'ny tenin'Andriamanitra amintsika foana hoe ty rahalelahy ty teraka jamba. Dia inona no antony? Nanota ve izy? Dia hoy izy Jesosy hoe tsy nanota izy, fa hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izay aloha angambany fa sao dia lava loatra ny dia afaka tohizan'ny heranadara hery manampy. Mbola eto foana moa izany afaka mandray tsara ihany. Tena misaotra anao Ranabavy, ny tena mahavariana amin'ity fanasana ity efa tena fanasana ny eritrereto mihitsy hoe nasaiko manokana mihitsy Ranabavy Eli. Fa fantatra fa izy metraka fanontaniana anankiray dia avy hevitra tsy akijanony hoe tsika fa tena izy spesialista amin'ilay fanontaniana kely, ary nanasako ny Ranabavy Eli koa dia manakolazay izy zany hoe za zany mpampiady hevitra eto dia raha Victoire koa moa dia namoaka hevitra fa mbola tsy avy hatrany dia valiko aloha, fa misy olona avy any velany sady zay tsy nasaina teto nefa tena tonga dia manana zavatra olazaina ihany koa. Miantso ny Ranabavy Chantal mba hiditra zany fa mbola manakolazaina koa ianao Fanjanirina Chantal, afaka miditra ve ianao fa manakolazaina ianao. Anatin'izany moa dia tanina atsika mpanaraka ny fandaharana izay miaraka amintsika eto, an'izay manana fanontanianana valiteny koa anatin'izany dia aza misalasala manangatanana mandray fitenenana mankasika. Ranabavy Fanjanirina Chantal, rasoa malala. Mankasitraka atsika rehetra ny amin'ny ty fandaharana ity moa izany fa manetikitika ihany zay te handray fitenenana natao amin'ny Kolisto dia ohatrany tena hivoaka kely fotsiny. Mifoazy fanatao. Manoloana an'ilay fanontaniana izany, mahafinaritra be ilay fanontaniana hoe ahoana marina moa izany ilay tena hitovizantsika endrika amin'Andriamanitra, satria araka ilay fanontaniana ireo teo hoe Andriamanitra niteny hoe andao tsika morona olona hitovy endrika amintsika. Dia raha ohatra izany tsika hijery lafiny ara-panahy manokana amin'izay hoe aiza marina moa izany ilay teny hitovizantsika endrika amin'Andriamanitra, dia izao hoe Andriamanitra rehefa namorona ny zavatra rehetra, ohatry hoe namorona izy izao ny biby izao dia hitantsika hoe tsy manam-panahy ny biby, vatana sy aina fotsiny ny biby, fa ny olombelona kosa izany dia noforoany mitovy endrika aminy, izany hoe misy ny atao hoe vatana, aina, fanahy, amin'ny teny français moa izy dia hoe corps, âme et esprit. Reo zavatra fanahy maolona. Zay le hoe ny fanahy maolona, izany hoe reo zavatra anankitelo reo zany maolona ny olona, reo no ahafahantsika mitovy endrika amin'Andriamanitra, indrindra ilay fanahy n'Andriamanitra izay napetrany ao anatintsika, dia iny no tena hitovizantsika endrika amin'Andriamanitra zany. Donc zany tsy zavatra hoe fizika hita ivelany le izy, fa le ao anatintsika mihitsy hoe ntaolo raha moa dia niteny an'izany araka izay nitenenao izay na dahery ny fanahy maolona, misy ny atao hoe maty fanahy mbola velona,
dia ny olona ihany koa rehefa hoe mbola tsy izany hoe tsy mbola nihaona tamin'i Jesosy dia mbola ohatran'ny hoe considéren'Andriamanitra ohatran'ny hoe mbola biby tsy mampitovy an'olona ny biby na mampitovy an'olona ny biby na ohatran'izany. Ie, fa misy ny tsara fanahy, misy ny ratsy fanahy. Donc rehefa mihaona amin'i Jesosy izany ilay olona dia eo ilay fanahy. Satria tamin'ny andron'ny Adama sy Eva izao dia nahatonga i Adama sy Eva tao amin'ny sanana izany hoe nomen'Andriamanitra ny fanahindreo, nafantatra ireo izany tena hoe olona imagin'Andriamanitra ireo olona hoe manana vatana aina fanahy. Dia satria Andriamanitra hitantsika koa hoe ray zanaka fanahy, izany hoe misy zavatra anankitelo maha-Andriamanitra azy dia tsika koa misy zavatra anankitelo maha-Andriamanitra antsika hoe aina, vatana, aina, fanahy. Dia io fanahy io mazava ho azy io no itovizantsika endrika amin'Andriamanitra, fa na ohatra ary tsika ka tsara tarehy ohatry n'inona nefa tsy manam-panahy. Ny Baiboly hitantsika tsara ny ohabolana fa tena milaza be dia be ny amin'izay zavatra izay hoe inona daholo ny voalazan'ny ohabolana mikasika an'izay fa tena oharin'Andriamanitra ohatran'ny hoe biby izany raha ohatra ka na tsisy tahotra an'Andriamanitra na hoe tsy manam-panahy. Dia izay fotsiny tiako andraisana fitenenana kely hoe zava-dehibe ilay namoronan'Andriamanitra antsika, mety hoe endrika ivelany ilay izy, izao endrikantsika izao dia endrika Andriamanitra satria araka ny tena any amin'ny Salamo hoe olona noforonina tsara tarehy mitovy endrika aminy, olona noforonina atao hiderana azy, créature merveilleuse. Donc dia ao anatin'izay izany dia tsara tsika fa ny tena mahatsara antsika dia ilay fanahy ao anatsika. Io izany ny tena hoe mampiavaka ny zanak'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, na mampiavaka antsika hoe zanak'Andriamanitra mitovy endrika aminy, noforonina mitovy endrika aminy. Dia io fanahy io tena zava-dehibe ary hitantsika hoe rehefa nanoty Adama sy Eva dia tapaka io fanahy io, tapaka teo ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra dia nanomboka tany ivelany olona, izany hoe lasa lavitra n'Andriamanitra ny olona satria tapaka ilay fifandraisana. Hitantsika hoe nanomboka tafiditra daholo amin'izay ny zavatra rehetrarehetra satria tsisy fifandraisana tamin'Andriamanitra intsony Adama sy Eva nanomboka teo. Dia hitantsika hoe taty aoriana be taty no fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Donc tamin'ny alalan'i Jesosy indray no nampihavanana Jesosy indray izany nampihavana antsika, amerina ilay imagin'Andriamanitra ao anatsika tsirairay avy. Dia ilay fanahy izay maty fanahy-mbola velona araka ilay teny tao hoe maty fanahy-mbola velona, izany hoe ilay fanahintsika izay maty noho ny fahotany Adama sy Eva tary amin'ny sahedena tary izany iny indray no naverin'i Jesosy hitovizantsika endrika amin'Andriamanitra. Tsy haiko na azontsika ilay izy fa tena zava-dehibe izany izay fanontaniana izay dia izay angamba no azoko ambarana dahery fa averiko any aminao fitenenana fa somary verina kely any amin'ny kolisy indray moa izany. Misaotra anao moa fa any amin'ny kolisy ianao fa zay miala lefitra fa somary atokilana eo am-baravarana eny ny sofinao mba ahafahanao miditra ka mbola misokatra eny ny varavarana. Ary eto mihitsy moa tena eo mihitsy raha nabavely hitanao amin'izany fa fanontaniana kely na rehefa anao dia ny olona any anaty kolisy tafavoaka amin'ny varavarankely miditra eto mihitsy fa dia tena tsara fipetraka ilay fanontaniana. Misaotra anao raha nabavy Eli, mbola mety hanana fanontaniana ihany ianao fa tohizako kely moa izany ilay resaka raha nabavy teo hoe niresaka izy hoe ilay fanahy dia niresaka hoe tsara fanahy ratsy fanahy, izany hoe mbola ao ihany izany ilay tenin'i Jesosy mbola mipetraka tsara. Jesosy moa Andriamanitra ny tafinofo, ilay niteny hoe ny voany no ahafantarana ilay hazo. Ny hazo tsara ozy tsy afaka hamovoa ratsy ary ny hazo ratsy tsy afaka hamovoa tsara. Izany hoe misy hazo ratsy izany dia misy hazo tsara. Dia ilay hazo tsara moa izany Andriamanitra, fa ny voany no ahafantarana azy hoe avy amin'Andriamanitra io na avy amin'ny devoly ilay raiky alahary ilay fahavalontsika hatramin'izay ka hatramin'izao ary fahavalontsika mandrakizay dia ny devoly. Ary ilay hoe misy izany ilay hoe tsara fanahy avy amin'Andriamanitra, ratsy fanahy avy amin'ny hafafin'ny devoly. Eto izany dia rehefa tena nieritreretina ilay izy teo dia hoe ahoana tokoa moa ilay endrika izany hoe tsy ilay zavatra hitantsika io no tena mahizy hoe endrika hoe hitantsika izany io izany ny tarehako izany hoe tsy ilay tarehako misy maso fa ilay firafiko ilay tarehako tsy io izany ilay tena hoe endrika. Satria indraindray izao raha ohatra izao hoe raha ny fijery izao tsisy mitovy ny tsara amin'ny hafa raha hoe endrika ivelona bika sy tarehy amin'ny fijerintsika olombelona dia samihafa raha ohatra hoe miresaka raha olona fotsy izao vazaha no atao hoe safidy izy dia hafa ny fijeriny. Raha tia arakaky ny toerana sy ny ainana sy ny tezana azy, ohatrany hoe aty occidental aty izany
zany olona hoe tsara bika zany de hoe tena tsara bika mahikely ohatr'izany tena hoe tsara bika nefa any Afrika ny tsara bika de zay tena somaro voronofo botabota mihitsy ny azy ny tena atao hoe tsara bika fa raha izy ny any Afrika ianao no hoe olona mahikely no ataonao hoe tsara bika tsy mahazo vady olona tsy mahazo vady olona kely satria aminy de sady be vizitiny mandreraka be mampijaly azy fa le botabota matavitavy reny zay io ny tena mampiadana de tena reny matetika zay zany de efa mampiseho sady fa tsy mitovy ny atao hoe tsara raha ny endrika sy ny bika eo amin'ny olona samy hafa ary de tena tsy mitovy mihitsy indray zay isika indray mijery hoe ahoana raha mampivady an'ireny nefa fankaty satria tena tiany de izy hafa mihitsy zany ny fijeriny raha miresaka zao tsika teo resaka hoe trisomika ohatran'izany manana fijeriny sy fisaina mihitsy reny trisomika reny ary tsy afaka mirafitra aminy mihitsy miaraka aminy raha olona tsy trisomika fa de tsy fankazo mihitsy ny fanteriny resaka fa izy samin'izy mifankazo ary zay ka mba natonga ny olona mandrafitra hoe andeha ampifanambadiana izy ireny zany misy ny hoe mampiaonina ohatr'izany ary de hita fa mifankazo tokoa le olona za zao mahita gaga mihitsy ahako mipetraka eto akaikaikina eto mandalo hitanay mandalo foana samy jamba le olona no mivady de ahoana ary zay de hoe jamba mifampitatana ve reto ho any akadiny efa rany amin'izao fotoana zao nefa moa efa misy tehana fotsy misy ny teknôlôjia rehetrarehetra fa de mivady izy de niteraka izy tsy jamba ny zanany fa mahiratra somatsara ary io zanany io indray zany ohatrany hoe mitaiza sy mandamina fiainany manontolo mivarina ianao hoe ahoana raha ny firafitra zany rehetrarehetra zany ny zavatra ndesan-dranambavy Chantal ty koa le hoe jamba tsy ranambavy Chantal ka fa ranambavy Juliane resaka an'iny le hoe jamba teraka de jamba de tao amin'ny ao amin'ny baiboly mihitsy moa nisy an'izay tamin'ny Jesosy nandalo nisy jamba zay nandalo izy de rehefa avy nanangana ny zanaky Jairo izy tamin'ny maty dia naveo ny fanina tamina misy jamba zay nampahiratiny de io jamba io le nataondreo hoe fa ahoana moa ozy mpianatra hoe izy iny ve nanota ve ny reniny sa ny ray aman-dreny na jamban'izy iny de ozy Jesosy tsy ny reniny ny ray nanotana izy fa navely zao anehoana ny voninahitran'Andriamanitra zany hoe anehoana zany fa Jesosy ilay Andriamanitra ny tafinofo de mahiratra ny jamba ary atao fantatry ny tany eran-danitra mihitsy fa Andriamanitra mahiratra ny jamba dia ilay fahajambana zay tsy vita mihitsy ny olona na fahaizany mihitsy de nefa de naseho an'Andriamanitra zay endrika ama-Andriamanitra zay tanteraka zay de zay le fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra de zany keo ny tahaka ny tamin'ny Job naretina tena tsy haiko zay filaza azy tsy za tsy teny hoe cancer de la peau na inona fa tsy fantatro tsony zay nivaina azo azy tamin'izany fa de mafy nefa dia maty daholo ny zanany rehetrarehetra ny fananany rehetrarehetra tapitra tsisy ny raisina mihitsy ngamba zany no tena hoe ozy sasany tena voaozina ve ty irana zanany tsy ny zanany fa ny namany anankitelo laza moa de tena laza mihitsy hoe nanota raha angaty ianao fa mandaingy aminay ianao fa ianao milaza mody masina aminay fa ianao ngamba manota mihitsy fa tratran'izao tsisy natratran'izao mihitsy nefa de teo any koa de mbola naseho an'Andriamanitra hoe tsy hoe ny fahotanana tonga azy tamin'izay fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra zany hoe misy ady naseho tao amin'ny fiainany mikasika ny hoe Andriamanitra foana ny tompony teny farany ary tsy ny andohany ny tena zava-dehibe fa ny afarany dia niotra lavitra tsy araky ny eritreritra na eo amin'ny fananany arenany zany na ny zanany zay teraka indray rehefa sitrany izy dia ireny zany be da be ny resaka azo resahatsika hoe tena mahavariana le endrik'Andriamanitra fa ny endrik'Andriamanitra moa zany voalaza teo zany de tena endriny zany kay zany tsy le ivelany satria raha nijerytsika zao nisy nahitatsika teo horonantsary nalefa ny rahalahy Victoire nisy an'ilay rahalahy hoe Nick Vujicic moa izy ny anarany asa afaka averiny rahalahy Victoire ngamba le sary horonantsary misy izay rahalahy zay mpitory ny filazantsara mandrehitsy ero mijoro vavolombelona mahavariana mijoro vavolombelona izy tsisy tongotra tsisy tanana de nendray aza no mivadiny no mitrotro azy de mivadiny no mitondra tomobile dia tsisy tongotra tsisy tanana nefa maneho ny fahatsaran'Andriamanitra ary mitory ny filazantsara tena hoe
mijogo vavolombely le tsiaroa be da be ny olona resy lahatra. De eto tsika zany de miresaka manao hoe jerevo tsisy tanany io olona io io rahalahy io tsisy tongotra zao moa efa misy teknôlôjia fa izy io efa oatrany de mikisakisaka fotsiny izy mikisakisaka fotsiny izy makety tsy manao ny zavatra rehetrarehetra de matetika vavany iny tena miasa. Raha zao tsika de mijery hoe nitarehany raha nitapany tarehany fotsiny jerentsika de tsara tarehy le tovolahy. De rehefa jerena indray ny tapany ambany de inona no endrika ho le resahanao am'izao tanana tsy misy, tongotra tsy misy, nefa mbola mitsikitsiky le rahalahy eto hitatsika. Tena raha mijery ny tarehany eo dozana manana fiadanam-po mihoatra lavitra noho ny manatongotra matanana ane izy zany. Ahoana marina ary aiza le fahatsarana amin'io rahalahy io. De eo no ahitantsika hoe tsy lay vatana no tena mitondra lay fahatsarana fa kosa lay ao anaty, lay aina. Rehefa mionona itsika mahalala ny tena atao hoe lay Andriamanitra namorona antsika ka mahalala ny endriny de inona ny tena endriny dia manana fifaliana foantsika, manana fiadanam-po foantsika mihoatra lavitra. Jerevo reto olona mieno azy zao ny ataony variana izy ny tsy resy lahatra ny fahatsaran'Andriamanitra am'izao. Raha izy tsisy tanana tsisy tongotra no afaka maneho ny fifaliana, no afaka maneho ny fahatsaran'Andriamanitra sy miatso ny mpanota ibebaka. Nahoana no izy tahaka izao no miatso anao hoe ny tena fiainana de Jesosy. Ianao ary tanana ary tongotra indray no mandahy. Tena mahavariana ary ny tena tiana ho resahany eto dia zao hoe ny tena mitondra ny fiainana amin'Andriamanitra dia ny ao anatinao, ny aina, ny fanahinao ny tena maolona hozy izy ranabavy Chantal teo ary marina zany. Rehefa tsara ny fanahy mitoetra ao anatinao de mitoetra ao anatinao Andriamanitra raha manana an Jesosy Kristy. Fa rehefa tsy Jesosy no velona ao anatinao de le raika alary lay ratsy fanahy no manimba mamono ny fanahinao ka mampitoetra ny fanahiny lay fahavalondray sy anjaka ao aminao. De ho ratsy ny fiainanao, ho ratsy ny endrikao, na de hoe ohatra ny ambody mitafy volon'ondry, ohatra zay ny zavatra miseho rehefa mitoetra ao amin'ny olona anankiray ny devoly, ny fanahin'ny devoly, le fanahy maloto. Hitatsika reny amin'ireny olona hoe mila afahana izy rangaha, mila afahana izy ary tena hoe afao iny olona iny fa tena voafatotra. Hitanao mihitsy hoe tsy tokony misy maha-olona azy mihitsy, tena ohatrany tsy olona mihitsy le olona rehefa ny fanahy maloto no mitoetra ao anatiny ary mahavita zavatra tena tsy takatra ny saintsika reny olona reny. Zay ny antony manao hoe andeha afahana. Ahoana ny olona azo atao hoe normal zao reny de tokony hamono tena nefa de vonono ny tenany. Tsongona olo-kafa ary izy marary hoe aza tsongonao fa marary zany izy ndray manao marary ny tena sy mamono ny tenany. Tsy normal ane zany fa misy fanahy maloto ao. Ary zay no atonga antsika manao hoe fanahy ratsy de anisany ihany koa niazakazahan'i Jesosy ny analany zany. Ary betsaka ireo fanahy misy olona misy fanahy ratsy zay nafahan'i Jesosy ary izy mbola nanahiraka atsika hoe ampahirato ny jamba sitrany ny marary ary roaiko ny fanahy maloto afao ny oloko zany zavatra endrika ny hoentin'Andriamanitra. Ary zay moa le fanontaniany rahalahy teo hoe inona manandanja amin'izany atao hoe endrik'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy. De mipetraka koa le fanontaniana fa maninona ary ny nampahafantarin'Andriamanitra ny resaka nataony ray zanaka fanamasina nanao hoe andehantsika hamorona olona tahaka ny endritsika. Maninona ary zany nataony fantatsika de mba hahatonga atsika hieritreritra hoe namoronana atsika zany de tokony ho endrik'Andriamanitra fa tsy endrika hafa mihitsy. De mba ahafahantsika manana lasitra na baliso izy ny fitenenana hoe ny endrik'Andriamanitra zany ny tian'Andriamanitra ho iainako sy katsahako mandrakariva. Eo izy no miteny manao hoe ao amin'ny Galatiana 5 moa mazava tsara ny 2:20 hoe fa ny vokatry ny fanahy zany hoe vokatra misy ny teny izy hoe vokatry ny fanahy, vokatry ny nofo. Fa ny vokatry ny fanahy ny saino resahantsika sy le fanahy resahana eto de ny vokatra avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fanahyn'Andriamanitra. De tokony isy an'izay zany tsika le endrika atsika de fitiavana izy.
fitiavana zany hoe ohatra ny voankazo be anankiray zany tsika dia fitiavana, ohatrany hoe paoma zany. Ny paoma misy hodiny dia misy ao anatiny dia misy karazany, karaha miteny izy hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Dia raha aveo ao anatin'ny fitiavana iny misy ny nofiny, misy ny fifaliana, misy ny fiadanana, misy ny faharipo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, famonona-po. Tsy misy lalana manohitra an'izany. Zany hoe ilay fitiavana zany ao anatin'izany fitiavana zany dia misy fifaliana aloha, dia misy fiadanana. Zany ilay fitiavana zany Andriamanitra dia fitiavana, ka raha endrika Andriamanitra no endritsika dia fitiavantsika zany. Fa ao anatintsika dia misy ny fifaliana, misy ny fiadanana, tokony hanana fiadanam-po tsika, faharipo, fahamorom-panahy, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana. Ao anatin'izany atao hoe faharipo zany moa dia amin'ny teny vazaha izy dia hoe patience. Ao anatin'izany patience zany ny tena patience tena resahany dia le teny vazaha manao hoe longanimité. Longanimité azafady longanimité dia tonga mihitsy tamin'ny hoe faharetana ho an'ny olona zay tena meloka. Zay ny dikan'ilay izy. Zany hoe olona tena accusable angambany nefa dia anananao faharetana, dia iny ny ipoirany ny faharipo sy ipoirany famindrapo, ipoirany famelan-keloka, ipoirany pardon, dia zay longanimité zay le hoe patience tena resahan'izay. Ary tsisy manana an'izany nefa tsy Andriamanitra, fa matoatsika manana dia satria velona atao anatintsika Andriamanitra, velona atao anatintsika Kristy. Ary atateraka n'ilay fiteny manao hoe ianareo ny tempoloko, izaho no Andriamanitra aveo. Ka raha ianareo ny tempoloko dia izaho mitoetra ao anatinareo, ary izaho no mahatateraka an'io. Longanimité hoy zany fa apetraky rahalahy teo hoe patience à supporter les souffrances, ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer. Tena mahavarina fa zay mihitsy ny tena patience resahany ato anatin'ity vokatry ny fanahy, faharipo. Dia eto zany dia tena hoe le tena le vokatry ny fanahy zany dia le fitiavana. Dia ao anatin'le fitiavana misy andreo tia ny voniny, tia ny nofiny, tia ny sahala amin'izao, dia ireo zany le hoe fa fitiavana ohatran'ny le voankazo hoe paoma. Dia izay zavatra izay zany dia izay isika zao natao hoe vokatry ny fanahy. Dia isika miantso ny hafa ihany koa mba ho vokatry ny fanahy reny olona. Fa ny voany no ahafantarana ny azo. Izay zany no resaka kely fanazavana. Ary za mino fa mbola misy fanontaniana ho apetraky Ranabavy Elia eto, ka miomanitsika fa ikorotany eto indray tsika. Fa dia omenanao Ranabavy Elia ny fanontaniana manaraka indray. Tsy hoe manakorotana fa zava-misy ina ry no atao fantatsika hoe na tsapa zany ny amin'ny toerana misy ny tsirairay avy dia ny fahasoavan'Andriamanitra maizao na toy izao mipetraka raha ny fanontaniana ahoana ireny olona hoe ahoana fandraisan'ireny, ahoana nampatonga an'ireny olona hoe mipetraka ihany amin'ilay hoe olona misy samba ino zany kilema izy manahoana ny tape ampatonga anazy hoe anaiky an'izany hoe est-ce que Jésus nanaovan'Andriamanitra anahy dia misaotra anazy amin'izao. Ahoana isika zany mimetraka amin'ilay toerana amin'ilay olona, ahoana no fandraisanareo amin'izany hoe raha olona ohatr'izao misy ny hoe fanaovana délivrance mivavaka ho an'ilay olona, na misy koa hoe fisainan'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika mihitsy. Isika tsy afaka hiditra anatin'ny lohan'ireny olona resaka fotsika hoe dia ohatra tsika resaka olona marary saina ohatra, tsy misy zavatra tsy takatry ny saintsika zany Andriamanitra iray ihany mahafantatra hoe inona no tiany tenenina, inona zao misy ihany hoe tsapatsapatsika ihany hoe
misy zavatra mipasy zany. Tiako tenenina hoe ve ny fanaovana délivrance tonga ny olona ohatra ny hoe marary fizika zany, misy kilema fizika. Efa nitenena hoe tao anaty baiboly misy andreny hoe efa hoe nametrahan-tanana fa amin'le étape le hoe izy andeha afantatra an' Jesosy Kristy. Mba lazalazao kely hoe inona zany raha ohatra ny ao anatin'ny fiarahamonina misy aminao, misy atsika, inona no atao zany mba tonga an'ireny olona ireny mba hoe vovonjy. Ny tena tanjona zany hoe vovonjy daholo ny olona rehetrarehetra. Mana hoe tsy anjarantsika miteny hoe vovonjy ny olona inona tsy vovonjy satria dia izay no mba fantaniko hoe ahoana zany fetran'izany hoe fanahandren'ny olona ireny mbola afitra ihany dia sa ahoana sa fijerentsika mihitsy ny tena hoe tsy afitra io. Azonareo ny tiako tenenina zalo mahazo fa azoko le fanontanianao fa fantatro fa azoko fa sarotsarotra fa le izy fotsiny hoe za manokana aloha zany dia hoe fihevitra hoe tsy fihevitra izy Andriamanitra fa araka le teninao ihany ohatra ny nametraka fanontaniana fa ohatra somary mivalivalianao ihany le izy raha fenoko azy teo satria ohatra zany hoe tsy afaka hipetraka eo amin'ilay toeran'ilay olona ary marina tokoa fa mba afy tena ahafantarana ny olona mihitsy dia mila mipetraka eo amin'ny toerana na miresaka amin'ny olona ianao dia miezaka ianao hipetraka eo amin'ilay toerana fa tsy hoe tsy tafapetraka amin'ilay toerana ianao tsisy afaka mipetraka amin'ny toeran'olona ny hafa fa miezaka ianao mipetraka amin'ny toerana mba ezahana manakaikikaiky kokoa ny hoe ahoana marina izy io. Ary sarotra be ohatra hoe raha adala zao dia ahoana moa no ahafahako mipetraka amin'ny toeran'ny olona adala, tsy maintsy lasa adala aloha zany aloha dia mety sarotra be ny manao an'izay. Dia eto koa zany dia misy apetraka satria amintsika kristiana tokoa dia misy mila mahay discerner tsara zany satria indraindray raisiko fotsiny zao hoe jamba le olona dia misy ny sasany roi devoly io, jamba le olona dia roi devoly io dia roana devoly nefa jamba. Dia io zany miankina raha hoe inona no najamba azy. Izay hoe discerner, za tsy miteny hoe jamba dia tsy hametrahana hoe tsy atroahana devoly, mety raha ohatra hoe ka nidirany devoly natonga azy jamba avy eo dia izay dia marina izay. Fa raha jamba rehetrarehetra dia esorina devoly dia ohatra manahirana zany zavatra any marary izy. Jesosy moa dia nametraka tsara mihitsy hoe misy ny atao hoe délivrance nataony dia misy ny ataony fanasitranana, dia misy miboka dia nisitraniny dia misy kosa tena délivreny le nisy an'le zanaky le rangary io zanako rehefa mihetsika rehefa fanahy malotony dia mipitika mitsambikinao anaty afo izy dia iny kosa aloha dia nidélivren'Andriamanitra. Isika koa dia tokony hanahaka an'izay zany hoe mamantatra aloha hoe ametra-tanana ve izy ity sa roahana devoly. Dia io zany mila mitandrina iraka nataon'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra any fa mila mitandrina le fanontaniany ranabavy Elita eo angamba zany tonga dia hitako efa mihetsiketsika be Rahalahy Victoire. Ameko Rahalahy Victoire fa manam-pitenenana izy amin'izay zavatra efa mino aho. Eny ary. Ya, mankasitraka la. Non, averiko ihany moa zany le fanontaniana teo iny mafisoko ihany satria fa manomboka maraparana ny fotoana koa tsika mandeha dia mandeha ny fotoana ary mbola vao hitako ohatrany hoe nanomboka ny resaka atsika zany dia mihazakazaka ny fotoana. Tiako hanamafisana anazy angambany dia zavatra anankiroa. Dia voalohany indrindra hoe tsara mafisina amin'ny mpanaraka atsika ihany hoe inona midika inona zany fahafantarantsika ny endrik'Andriamanitra zany amin'ny fiainantsika. Nazavaina teo hoe mitovy amin'Andriamanitra, tsika mitovy endrika amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fanahy. Zay ananantsika vokatry ny fanahy zany no ahafahantsika amin'izay hoe maneho marina ilay voninahitr'Andriamanitra tena vavolombelon'i Jesosy Kristy marina ty fiainako ty. Dia inona marina zany fahatsarana, fahafantarana ny endrik'Andriamanitra zany tsara mafisina angambany hoa voalohany indrindra. Dia fanontaniana tiako apetrako faharoa foana koa manoloana ny zavatra efa niresahana teto dia hoe raha miresaka endrik'Andriamanitra eny atsika misy antony manokana ve apitako amintsika tsirairay avy hoe mahatonga ny endrik'Andriamanitra ao anaty Baiboly raha vao milaza momba ny endrik'Andriamanitra dia miendrika hazavana foana, miendrika afo foana, misy antony manokana ve zavatra ary misy fifandraisany amin'ilay
firesantsika momba ny endrik'Andriamanitra efa niresantsika teo hoe mitovy amin'ny alalan'ny fanahy zay. Zay ngamba ny tena hoe tiako andraisana fitenenana rahalahy dia mankasitraka. Sotranao rahalahy mety amina fitenenana ngamba izy miravavy fa ny amo zany le hoe endrika le hoe fahazavana sy le afo dia tsy mipetrapetrapoana no nametrahana zay endrika zay, ary le ny afo moa zany dia matetika mandevona ny loto, mandevona ny loto sy ny malemilemy rehetrarehetra. Zay malemilemy sy maloto zany dia le volony ny afo avy, ary matetika zany rehefa tsy levony ny afo dia zavatra mafy na madio. Zay ny mahatonga le rehefa manadio volamena ianao na salan'izany dia mampiasa afo maherihery mihitsy, dia miala daholo zay rehefa tsy volamena fa tavela sisa ny volamena ohatra zay zavatra zay. Miresaka koa zao hoe fahazavana, mahafinaritra le fanoharana fahazavana fa misaotra ny tompo mihitsy amin'izany fanoharana fahazavana zany, fa ny hazavana dia mampiseho hoe rehefa mangarahara daholo ny zavatra rehetra, hoe tsisy zavatra hafenina fa atao hita daholo sy fantatra ny zavatra rehetra. Amin'Andriamanitra zany tsisy zavatra nafenin'Andriamanitra mihitsy fa avetsany dia asehony daholo, ary ampianariny dia azavainy, misy fanoharana ataony. Tena hoe tonga Jesosy tena mpianatra, ilay Andriamanitra tonga nofo dia nampianatra antsika mihitsy hoe inona ny fanontaniana dia inona ny valiny, dia manazava izy ary ny valiteniny dia matetika valiteny takatra ny saintsika fa tsy nanao valiteny sarotsarotra be tsy takatra zany fa takatra foana. Misy indray afeniny amin'ny olona tsy mino fa ampahafantariny amin'ny mpianatra, dia manao fanoharana izy indray. Nefa le fanoharana azavaina iny dia hita mihitsy fanazavana tena ampy sy feno ahafahana manazava toe-javatra anankiray. Amiko zany le fahazavana dia tena hoe mahavariana fa ny aizina moa zany dia io fomba n'ilay raikalahy io le devoly afeniny aminao le izy dia fitaka no ataony aminao, dia raha aveo ianao diso lalana ianao dia zay ny ilainy, satria ianao very any amin'ny afo be miaraka aminy tena tedaviny aminao fitaka. Za zao vao nahita misy anankiray dia miteny lainga mihitsy, misy mpitondra fivavahana izy dia miteny mihitsy izy hoe manao loto ony, manao jeu d'hasard ony zany ny tsisy fahotana, dia tena variana ako. Dia lazainy fa hoe raha vao misy ozy mpitandrina miteny ianareo hoe fahotana ny manao jeu d'hasard ireny, loto sy ny karazany ireny, dia izy ozy ny zanaky ny devoly. Hitantsika zany zany le lainga avadika fa Andriamanitra ozy tsy nanao jeu d'hasard. Ozy zany ilay anankiray indray zany le mpitandrina tena izy indray zany miteny hoe Andriamanitra tsy nanao jeu d'hasard, fa le anankiray manao hoe apresiany zany hoe anao jeu d'hasard, fa zay miteny hoe fahotana manao jeu d'hasard dia zanaky ny devolony. Nefa mifanohitra hitanao zany lainga be le resahana fa Andriamanitra tsy nanao jeu d'hasard zany mihitsy, satria vao manomboka ny fiainanao dia efa ny fiafaran'ny fiainanao dia efa lazainy. Zany hoe tsy misy hazara zany fa efa mipetrapetraka daholo, na hiafaran'izao tontolo izao, na ny fiverenany eny amin'ny lanitra, na ny fahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'ity tany ity aza, tsy jeu d'hasard mihitsy, tsy hazara fa efa voapetrapetraka, efa voambara tany amin'ny andron'ny mpaminany maro isan-karazany. Na Isaia zany efa nilaza, ny mpaminany Joel efa nilaza, ny mpaminany rehetrarehetra ny fandimby dia efa nilaza dolidolo ny fahatongavany ilay Mesia. Dia tsisy zavatra miafinafina. Ny fahatongavantsika eto amin'ity tany ity zany tsirairay avy hoe tsisy zavatra tonga ho azy hazara, fa raha ny Baiboly no arahana sy ny ten'Andriamanitra dia tena amin'izao fotoana zao ny antony namonan'Andriamanitra anao dia misy asa mpanaoviny anao, dia niaka teto amin'ny televiziona kafe ianao androany efa mipetrapetraka dolidolo, dia ametraka fanontaniana kely ranabavy Eli efa mipetraka daholo zany, dia mihetsiketsika daholo ny mpandray anjara rehetrarehetra, dia miezaka hiresaka ao amin'izao atao hoe endrik'Andriamanitra. Zavatra efa voambara sy voalaza daholo zany fa tsisy zavatra tonga ho azy. Meko ny ranabavy Julia fa manana kolazaina izy mikasika ny resahany ranabavy Julia sy ny resahany rahalahy Victoire teo. Ie, manakambara kely ihany tokotrany aho amin'izay fanontaniany ranadahy Victoire izay hoe ny fahazavana Andriamanitra dia fahazavana izy.
endrika foana dia tia amin'ny tany foana ozy izy tsisy minenina dia mipoitra Andriamanitra dia tsy tao anatin'ny aizina no nanehoan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa tamin'ny mazava dia tonga tetỳ ambonin'ny tany any fahazavana fa rehefa nanota ny zanak'olombelona dia naniraka indray izy ny zanany amerina ilay fahazavana dia Jesosy Kristy ho tonga ao anatintsika ho fahazavana ty amin'izao tontolo izao. Dia tena hoe zava-dehibe izany olona hoe fahazavana hoe natao hazava eo mason'ny olona rehetra satria izay ilay hoe endrik'Andriamanitra isika mitondra ny endrik'Andriamanitra dia ilay fahazavana tao amin'Andriamanitra no mipetraka ao anatintsika hazava eo amason'ny olona rehetra dia ho tonga fahazavana zasy ianao. Dia mikasika an'ilay hoe hafa zava-dehibe amin'Andriamanitra ihany koa ny hafa. Tsika izao dia nahita tsara ihany koa ny tantaran'ny zanak'Israely fa Andriamanitra ampiasaina ny hafa. Izy hoe nisy andry hafa izy miaro ny zanak'Israely nanodidina ny zanak'Israely rehefa tonga Farao nanenjika ny zanak'Israely dia nisy andry hafa nampisaraka ny Farao sy ny zanak'Israely ho fiarovana ny zanak'Israely. Dia tia koa ny zavatra anankiray rehefa tonga taty amin'ny testamenta vaovao dia rehefa lasa Jesosy Kristy miakatra ho any an-danitra dia izy aniraka ny fanahiko aho izy ho aminareo. Dia nisy fotoana ny mpianatry ny tompo rehefa maty Jesosy dia lasa tsisy hita fa niafina natahotra ohatr'izay ny fiainan'ilay zanaky ny mpianatry Jesosy. Dia rehefa tonga ny afo ny fanahy dia ny fanahy masina ny tarehina afo izy no nahatongavany fanahy masina mpianatry ny tompo dia nanino nahazo hery. Satsika ilay fiasan'ny fanahy zany nahazoana hery indray namerina ny hery tao anatin'ny mpianatra dia naninona ny mpianatra lasa ny mpianatra ny paritaka amin'izay satria nahazo hery noho ny vokatry n'ilay afo ny fanahy. Satsika ilay afo ny fanahy zany no nipoetra tao anatin'ny mpianatry ny Jesosy dia lasa ny mpianatra nitory ny filazantsara tsy nanana tahotra fa nanana fahasahina. Anisan'ny tena hoe zava-dehibe ny fampiasan'Andriamanitra ny afo misy fotoana hoe afo mandevina fa misy ny afo atao anangana amelona anazava ampofoa anala ny tahotra sy anome hery vaovao. Tena hoe tsara fipetraka ilay fanontaniana da Victoire teo hoe maninona Andriamanitra zany hoe amin'ny resaka hoe fahazavana foana amin'ny endrika mazava. Izay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia izy fahazavana mazava izy tsy ao anatin'ny aizina mifanohitra amin'ny mazava dia ny aizina araka ny fanambarany Ranadahery teo any amin'ny le raik'alary io izy teo zay le raik'alary izay le mifanohitra amin'ny mazava le raik'alary maizina fa n'Andriamanitra ny fahazavana. Isika ihany koa dia nataon'Andriamanitra toetra amin'izay fahazavana izay satria isika nataony mifovendrika aminy. Ny afo ny fanahy no mampirehitra antsika ahatonga antsika hitondra fahazavana. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia averiko any amin'ny taty indray sao dia manakambary taty na mbola misy fanontaniana van'ny fotoana nefa efa mamarapara antsika dia mety hoe tohizana amin'ny iray volana manaraka indray angamba. Mety tsy ho tapitra eto izy ity resaka be. Variana tokoa aloha amin'ilay hoe ao amin'ny teny Baiboly amin'ny Genesis moa tompo voalohany ny andininy 7 dia misy ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Tena variana zany teny fotsiny izy hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Dia ny zavatra mahavariana ny teny fotsiny izy. Izay ny hita hoe maha-Andriamanitra azy hery tena goavana be zany hoe miteny ianao
dia manaraka daholo ny cellule sy ny molécule sy ny rehetrarehetra, tonga dia lasa mazava be. Ianao raha namboatra mazava maka lampe de poche, mbola alaina amin'ny fonina, amin'ny pile, ampirehetina amin'ny bouton, zay vao mazava mitsilopilopy. Mampirehitra afokasika ianao mbola kasokasoka indray tsy lena ny rano tsy mirehitra. Eo ihany ianao kasokasoka tsy hoe maty iny maka indray sahirana. Fa Andriamanitra miteny hoe misy ny mazava dia ny molécule rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra dia tonga dia manantanteraka an'iny. Ary zay mampanjaka ny mpanjaka azy, tenin'ny mpanjaka, ny tenin'ny tompo ny famoronana no miteny hoe misy ny mazava dia zay zavatra hoe nahavariana azy, zay zavatra hoe mahavariana ary tsy misaraka ny mazava sy ny afo. Satria ny afo rehefa mitondra mazava ianao dia mitondra torche moa zany, dia taloha dia ampirehetina ny afo dia hoentina makany amin'ireny grotte ireny dia mazava. Ary le manazava antsika io neka afo io masoandro io tsy misaraka mihitsy ny afo sy ny mazava. Ny afo mandevona ny loto ary ny mazava manosika ny aizy. Mahavariana ahoana izy raha na dia lavitra azy, na dia lavitra zany hoe ahitana hoe ry misy afo dia tena tonga dia hita hoe ry na dia lavitra hoe mitsinjo lavitra hitantsika tena hoe Andriamanitra zany entina hoe Andriamanitra tena hoe mitsinjo lavitra mihitsy izy, manana fahatakarany manokana mihitsy ny Andriamanitra manoloana n'io zavatra anankiroa io hoe fahazavana sy afo. Fa na dia afo kely aza no hita hoe ry izany misy afo mirehitra, ry izany misy fahazavana na pain-kely fotsiny azy. Zareo angentsika izao hoe raha ohatra izao hoe misy na ny telefona na ny ordinateur misy pain-kely fotsiny dia hita hoe mazava io, misy jiro, misy zavatra, misy hazavana ao. Nefa misy afo kely tonga an'iny. Izay mihitsy. Kanefa mila mitandrina koa tsika fa mipitika afo kely iray mety arava zavatra be dia be mihitsy. Dia mila mitandrina ihany koa amin'ilay hoe ny afo dia nataon'Andriamanitra andevina zavatra anankiray ihany koa. Ary mety hoe tsy zavatra iray fa zavatra goavana tahaka ny Sodoma sy Gomora, rehefa tonga ny fahatezeran'Andriamanitra tsy niaino ny feony dia nandatsaka ny afo izy nandevina. Afo-tsolofara izay moa zany any amin'ny rehefa fiafaran'ny fitsarana farany dia any amin'ny afo-tsolofara ozy izy. Iny zany le hoe afo be mihitsy mandevina n'ilay fahavalo be dia ho levonin'ilay afo be. Zay mihitsy vol'Andriamanitra koa nanao azy. Rahalahy Victoire. Ya, mankasitraka. Mety amaraparana anazy angamba antsika fa hiverina kely amin'ilay fanontanian'ny taty Eli teo iny za, ilay momba hoe ohatra ny ahoana ny ahafahantsika tena hoe mahatonga ilay olona anankiray manaiky an'izay endrik'Andriamanitra, endrika izay napetrak'Andriamanitra tamin'izay, ka tonga an'izy ireo hiteny hoe ampy ho anao ny fahasoavako, ampy ina olona tenen'ny Paoly miteny hoe sa grâce me suffit. Ampy anao fahasoavako izy tamin'izy le niteny an'ilay hoe ahoana ty masoko ty ozy izy manasitrana ny hafa nefa masoko tsy mety sitrana. Dia ozy ny tompo hoe ampy anao fahasoavako. Manao ny fahasoavako. Zay zany en fait zany tantaran'ny Paoly araka ny tenen'ny rahalahy teo iny hoe manao fahagagana izy, manasitrana izy nefa nametran'Andriamanitra zay ataontsika hoe clémana aretina teo aminazy zay nitaraina izy tsy ndray tsy ndroa fa niteny ny tompo hoe ampy anao ny fahasoavako. Mila momandony zany mila manaiky fotsiny hoe zay le izy dia zay dia misy tsy takatra natonga an'iny, tsy takatry Paul le izy fa Andriamanitra manao fihevitra zany hoe natonga azy teny ty Paul manko tamin'ilay fahazavana be ny navoan'ilay masony, dia tamin'ny Jesosy le niseho tamin'ny fahazavana iny navoan'ilay masony dia tsy navelan'Andriamanitra ny sitranina mihitsy ilay masony satria zany Paul manana toetra. Ny toetra amin'ny Paul dia mandeha amin'ny sainy be foana izy, dia tady hoentin'ny sainy sy ny heriny foana izy zany. Rehefa somary natao somary tsy dia mahita izy dia miankina bebe kokoa amin'Andriamanitra. Misy olona tokoa tsaka an'izany misy zany le olona hoe maninona ako ohatran'ny tsy mety mpanan-karena be ozy ny sasany, satria ianao rehefa fantatr'Andriamanitra ianao fa tazominy amin'ny antoniny fa raha mihoatra an'iny dia mety hieboebo angambana, mety hoe lasa ho simba ilay fanahinao makatosy miankina amin'Andriamanitra. Mpanjary mety miankina amin'ny vola be anao ny arenanao
dia ohatratr'izay koa ny Paul tamin'iny ary nafinaritra be ny ohatra ataon'ny lala Victoire fa mbola tohizana lala Victoire ihany ilay ohatra dia allo menanao ihany non tena zay mihitsy ka dia manome exemple ny Paul mihitsy amin'izao mpanompon'Andriamanitra fa raha tsy teny fotsiny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ne le raha lahatoy revantsika tamin'ny vidéo iny hitantsika hoe tsisy tanana izy tsisy tongotra nefa manome impact amin'ny toro filazany tsara ary lalay fisaritsaina amin'izany na misy tanana misy tongotra izy tena tsy tratra mihitsy hoe inona le zavatra ampiasaina en fait zany le zavatra rehetrarehetra nanantsika na ataontsika hoe tsara indrindra na hoe indraindray raha misy ratsy fa hoe matoa izy averan'Andriamanitra eo dia misy antony maro samihafa dia afaka atao hoe délivrance ihany raha azoko tsara moa fanontaniana raha nabavy teo na mety hoe tsy délivrance mety hoe fitondrana ambavaka na mety hoe fitoriana filazantsara na fametrahana an'ilay olona eo an-tanan'ny tompo maro be zany ataoko hoe moyen ahafahantsika mampita hevitra amin'ireny olona ireny hoe ianao anie ninona zavatra miainanao tian'Andriamanitra ianao hoe io zavatra miseho aminao io dia tsy noho ny faute nataonao tsy tahaka ny Joba hoe maro be na nometsina anazy tsy maintsy misy zavatra nataonao fa Andriamanitra tsy manao zavatra ohatran'ny fahatany tsy manasazy anao Andriamanitra anao tsy noho ny faute tsy noho ny zavatra maro samihafa fa Jesosy raha tonga nanasitrana olona anankiray tena hoe hatramin'izy mbola kely nresantsika teo jamba mba hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra fotsiny amin'ny hoandro io spécifiquement ahafahany Jesosy manasitrana anazy hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra dia zay acceptation de soi zay dia fanekena hoe ho anany fahasoavan'Andriamanitra zay ngamba ny amaranako fandraisako anjara raha lahy dia mankasitraka averiko amin'ny taty aliny fitenina fiteko fa manokatsokatra micro koa izy zany akasitraka tsara mihitsy mino fa zay rehetra manatsofina mahita amin'izao fandarana izao dia voakasika ary sara amin'ny hafa manodidina anazy koa hoe ohatr'izao zany hoe amin'ny mahazao azy izao tel que je suis la grâce de Dieu nous suffit io zaraina amin'ny hafa koa hoe mifalia mandrakariva amin'izay zavatra misy eo fa Andriamanitra manao zavatra tsy takatry ny sainan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olombelona dia mahereza sy mahatanjahatra amin'ny farany any an'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay any tsisy fampijerijery hoe ahoana sy ahoana fa efa lasa ohatry ny anjely daholo rehefa tonga tena misaotra antsika fa zany mihitsy moa tena hoe tanjona indresantsika efatra menada eto dia ampita afatra ho an'ny mpiaino sy ny mpijery hoe mety mandalo sedy ianao mety kivikivy ianao mety ao anatiny atao hoe aizina angamba fa tsy takatrao ny fiainanao mety manamboatra ianao hoe raha tahaka izao raha tahaka ny ranona angamba mahana fa maninona ny fiainako ny tahaka an'izao mety mieritreritra ianao maninona no tratran'izao aretina izao mety belabelo mety velom-panontaniana eo amin'ny fiainanao aoka tsy adinontsika fa amin'ny maha olombelona dia tsy mety afa-po mihitsy raha olombelona amin'ny maha olombelona fa rehefa mahalala an'Andriamanitra tsika manana an' Jesosy dia afa-po foana misaorany zavatra rehetra ho ny tompo fa afaka manao an'izany fisaorana izany tsika nao anaty aretina tsika nao anaty fahantrana na anaty fahoriana na inonina manjo antsika ka manana ny Kristy tsika ao amintsika dia manana izany fanahy afaka misaotra izany tsika satria tsy fiafaran-javatra no iainantsika raha mbola Jesosy mivelona ato anatintsika fa aoka ho takatsika foana ilay fiafarantsika dia any amin'ilay fiainana mandrakizay izay maimaim-poana mihoatra lavitra ny verantsika azy izany fiadanana iainantsika izany izany sato-boninahitra apetraka ny tompo amin'ny tsirairay avy izany dia tsy takatry ny saintsika fa tena hoe tapitrohatra ny fiadanana ny fifaliana ny fiarahana amin'ny tompo mandrakizay impiritsika miantso amin'ny tompo hoe tompo aiza ianao amin'izao fahoriako izao aiza ianao amin'izao fizedrana mahazo azao ary rehefa amin'izay fiafarana zay tapitra izao fiainana lalovan'izao raha manana ny Kristy ianao dia tsy hiteny intsony hoe aiza ianao Kristy fa efa miaraka aminao mandrakariva mandrakizay izy zay no atao hoe ampaherezana atsika tsy hoe ampaherezana tsotsotra fotsiny fa tena fampaherezana tena marina raha mbola Kristy ny velona ao anatintsika ka mendrandra ny fiverenana antsika zay ny tena endrasantsika dia tena
fiadanana nomeny atsika. Eritrereto ange le teny fanoarana nataony Jesosy manao hoe ireto mpiambina, aiza ho aiza ozy ireto mpiambina rehefa miandry mamanton'alina izy ka miandry ny fahatongavan'ilay mpapakatra. Jesosy io zany ny fiverenany. De indry fa vao mandondom-baravarana, vao andondom-baravarana izy efa voainy reto mpiambina. Isika izany mpiambina resahany zany. Moa manahoana fifalininy izany mpapakatra zany izy raha velariny latabatra dia izy mihitsy ny sikina de mampinakanina ireto mpiambina. Mahavarinana izany. Izy mpanjakany mpanjaka no mame fiadanana ho anao, mampinana anao, mametraka anao ambony latabatra, miservira anao mihitsy izy. Fa tsy hoe izy mpanjaka de hiditra izy de anao no miservira azy, fa izy mihitsy ny ame fifaliana ho anao. Tsara zao ataonao zao mpanompo tsara sady tena hoe midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Zany hoe miditra amin'ny fifalian'ilay Andriamanitra ianao. Fifalian'Andriamanitra no mizara midiranao. Aiza nisy fifaliana ohatr'izany. Izay no takarintsika n'aiza n'aiza misy ny fiainantsika. Mety ho sembana le olona, mety ho mahantra le olona, mety ho kilemaina le olona, mety trizomika le olona. Fa ny fanahany rehefa hiditra amin'izany fifalian'ny tompo zany, mitovy daholo tsika rehetrarehetra, feno ny fiadanan'ny tompo, feno ny fifalian'ny tompo, fahasambarana tapitrohatra no omen'ny tompo antsika, fa satriny foana anana zany fahasambarana zany. Tena ny fiadanako no omeko anareo izy Jesosy. Fiadanany mpanjaka, fiadanan'Andriamanitra no omeny atsika. Tsy fiadanana mandalindalo fotsiny fa fiadanan'Andriamanitra no omeny atsika. Mahavarinana izany etoilantsika hoe zanak'Andriamanitra. Izany zanak'Andriamanitra zany tsy mitovy amin'ny tsy zanak'Andriamanitra zany fa miavaka. Manana ny privilezin'Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra, manana ny fiainan'Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra. Ary tena marina fa fiainana mandrakizay no vaitsika de fiainana tsy mety maty. Noforoniny ane Adama sy Eva tsy ho faty, fa nisombain'ilay raiky alary de mbola nareniny le izay le fitiavany zay sy famindrampony, mbola nareniny izay le hoe fiainana mandrakizay zay tao amin'ny Jesosy no velomina indray ilay tahaka ny namoronany tsy hahafaty an'ny zanak'olombelona voalohany. Tonga ny fotoana famaranana zao raha misy teny faraparany angamba amaranana azy de angamba vavaka angamba tsara indrindra. Angamba tonga de omeko ny ranabavy Juliany vavaka alao mba ny Andriambary lanitra no hitondra antsika amin'izany vavaka iraisantsika izany. Tena hoe iarahantsika mandray anjara amin'ny fanahintsika ny vavaka izay hoentin'ny ranabavy Julia izay de omenanao ny tena hoe atao hoe alalana indray zany mba hitondram-bavaka an'izao fandaran'izao sy ny fiafaran'izao sy ny vokatra mety ho azon'izao sy ireto mpijery marobe mijery atsika zao. Ianary dia manasantsika mpitiavana moa zany hiara hivavakantsika marana izao fotoana izao tena hoe tsara indrindra raha ho faranantsika mivavaka ny fotoanantsika androany amin'ny zavatra izay voaraintsika, amin'izay zavatra nampahafantarin'Andriamanitra moa zany hoe amin'ny zavatra izay tokony hiainantsika miaraka amin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy indreny afalianay manana anao Andriamanitra velona ary tena hoe nampahafantarinao anay indray androany tato anatin'izao fandaharana teto amin'ity TVHP ity fa izahay dia nataonao nifovidrika aminao ary rehefa nieritreritra an'izany ianao dia faterahanao izany. Inona tokoa moa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra ray zanaka fanahy. Izany no maha-Andriamanitra anao ary izany no nataonao taminay zanak'olombelona. Misaotra anao fa lehibe ho anay izany toerana nomena ho anay izany. Dia mangataka izay Tompo famidinidinika sy ny tafatafa rehetra izay ny fampizarana teo ny fanontaniana, ny valim-panontaniana izay nasehon'ny tsirairay avy Andriamanitra
tena hoe hafapaka aminay ho voarainy tsirairay avy izay manaraka n'izao fotoana izao, manaraka ny fandaharana iny fa na dia izahay ihany koa azy dia afaka mandray an'izany ary afaka mivelona amin'izany. Nolazainao Andriamanitra fa ny fanahino izay ny maha-Andriamanitra anao ary izany no ampitoerinao ao anatinay dia tehirizy Tompo, tehirizy izahay mba tena hoe ilay fanahy maha olona, ilay fanahy tena hoe velona ao aminao, fanahy tsy matimaty fa tena hoe mitondra fahazavana ary ilay fanahy mirehitra ao anao, anatanteraka ny asa izay efa niantsonao ny tsirairay avy satria ampoanay ny fahasoavanao. Ninona toerana nametrahanao ny tsirairay avy, misy antony avokoa izany fa ny fantatray Andriamanitra dia ianao mametraka anay anao Andriamanitra ray masina, telo izay ray velona ao anatin'ny tsirairay avy, afaka manao amin'izay zavatra anirahanao, afaka manatanteraka amin'izay sitraponao. Dia misaotra Tompo, misaotra fa lehibe ny fitiavanao, lehibe ny fanehoanao an'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Iangatanay Tompo dia tsy hanao tsinitsinina anao izay, tsy hanao tsinitsinina ny toerana izay nametrahanao anay izay satria io ny toeram-pahasoavana lehibe indrindra natolotrao amin'ny maha-Andriamanitra anao. Raisinay amin'ny anaranao izany, tanterahanay amin'ny anaranao izany ary tena hoe manaiky izahay. Mino sy mananteny izahay Tompo ka tena hoe tsy verimaina, tsy verimaina ny fampizarana teto, tsy verimaina fa tena hoe isy na ndray ary isy voaova raha nisy ny tena hoe tokivikivy hoe raha misy Andriamanitra, raha nataon'Andriamanitra mitovy endrika aminy fa nahoana ny toy izao, tsy hanome intsiny ianao intsony fa nahalala ny marina, mahafantatra mihitsy fa tsy avy aminao ny faharatsiana ka ninona na iza mametraka ny toerany amin'ny faharatsiana dia ianao no hanova azy, ianao no hanamboatra azy. Miasa Tompo, miasa fanahy masina ilay afo-pandevina no handevina ny faharatsiana rehetra amin'izao ora sy fotoana. Ifampiresahanay, ifampiafatafahanay, ifampizaranay fa ilay afo mahery ihany koa Andriamanitra no ampahery hatrany. Dia misaotra indrindra Tompo, makasitraka anao izay amin'ny zavatra rehetra dia voninahitra ho anao Ray Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Halleluja, amen. Amen. Dia izay indray izany ny fandaharana androany ary isaorantsika n'Andriamanitra no ny fanaterahany, isaorana antsika efatra menada, isaorana ihany koa ny mpijery rehetrarehetra ary isaorana ny ao amin'ny kolisy izay mitondra mavaka izao fandaharana izao ary mino isika fa mety mbola hisy tohany izao satria betsaka ny resaka azo resahana miainga amin'ny izao lohateny resahantsika teo kanefa tsy ampy satria mbola ny fotoana aza voafetra ka dia apetraka amin'ny manaraka indray ka dia kopakopa-tanana no atao amin'ny fijery rehetrarehetra. Veloma mandram-piona indray tahian'Andriamanitra mirary soantsika rehetra manaraka indray tahian' Jesosy daholo. Madagasikara